Taranja kickboxing nanako ahko ary marobe ireo tonga mpakafy ity taranja ity tetsy amin'ny kianja mitafy Mahamasina tamin'ny Grand Gala de kickboxing izany izay tanterahana tamin'ny ity androany ity. Hoentina manazakino amintsika sary mahafinaritra teny amin'ny kianja mitafy Mahamasina teny tamin'ny ity androany ity. Katrikady misy 10 nentin'ny fédération malagasy nanamarika ny Grand Gala de kickboxing natao tetsy amin'ny kianja mitafy Mahamasina androany. Akoatra ireo adiny mpikambana amin'ny ekipa pirenena sy ireo nanana fanirinanao défi dia niavaka ihany koa ny fisian'ny challenge ho an'ny sokajy latsaky ny 7 kilao sy latsaky ny 1 kilao. Ireto sokajy najaroa ireto izay andraisantsika anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika professionnel any Gabon ny 20 Mey ho avy izao. Eo ihany koa ny fanomanana ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany sokajy zandriny atao any Irlande ny volana septambra ho avy izao. Tamin'ny ankapobeny dia natsapa ho afa-po ny mpanazatra ny ekipa pirenena Bout Gilbert tamin'ity hetsika natao ity. Vita izy zay ny rahantsika nahita moa fa dia nakotraka tokoa zany ady androany afa-po mihitsy ny tenako satria tenako anisan'izay mpikarakara an'izy eo ihany ny fédération izay nanampy tamin'ny fikarakarana fa manahy entraîneur national dia afa-po satria ireo ekipa national zany dia tena nampiseho ny avy teknika eny sy ireo ankizy vao niakatra dia hita fa tena anana no avy ny kickboxing manomboka eto zany hiatrika amin'ireo championnat sy combat international. Ny zavatra manaraka etrehan'ny ekipa national zany etrehana eo anavy ekipe fédération dia ny championnat d'Afrique professionnel izay akaiky dia akaiky amin'ny 22 mai zao izay atao any Gabon rahantsika ny 75 kilo sy 57 kilo. Manarak'izay moa zany dia rahantsika mahita ny programme izay mezinezina masefatra kokoa ny any Irlande izay tondratsika ireo kely cadet junior hanao ny championnat du monde amateur zany. Ho an'ny challenge latsaky ny 7 kilao dia ny adiny toerana tokana ho an'ny Gabon Naval Vetanarivo Touvson Étoile du Sud et Alain Kosfa Rojo Lalaina avy any Fianaratsoa. Nandritra ny fotoana nandalovana teny amin'ny kianja mitafy Mahamasina dia ny adiny Naval sy Touvson no arahantsika eto amin'ny sary. Tamin'izany no nivoahan'ny Naval mpandresy anisa nanoloana ny Touvson avy any amin'ny Étoile du Sud. Ho an'ny sokajy latsaky ny 1 kilao kosa dia Mahery Lion Force, Voary avy amin'ny Scorpion, Eli avy amin'ny Gisle ary Espérant avy amin'ny Étoile du Sud ny ady an'izany toerana ho an'ny Gabon izany. Amin'izao fotoana iresahantsika izao moa dia mbola mandeha fifananana eny amin'ny kianja mitafy Mahamasina.